Fifalianao anay trandriavana no miaraka aminao isaky ny alady mazaina tahaka izao tononay ho anao tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo ety amin'ny FJKM Andrary Kristy Fehizoro Synodam-paritany Antananarivo Andrefana no misy anay amin'izao fotoana izao dia tiana nataterana ny fampivavahana hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristiana Foibe ny rana tamin'ireo bro Foibe izany sampana tanora kristiana izany mananambara aminao ny tompo amin'ity andro an'ity dia asainay ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Anio alahady 14 Jolay 2024 dia alahady hitondranam-bavaka ny sampana tanora kristiana FJKM izay mbola ao anatin'ny fibanjinantsika ny loha hevitra manao hoe miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana an'Andriamanitra dia aoka hivelatra eo anoloantsika ny salamo 720 vakina manomboka amin'ny 14 ka hatramin'ny 9. Hiara-mitsangana isika hisaotra sy hidera ary hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hiarahantsika mamaky ny salamo 720 ny 14 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zavatra iray no nangatahiko tamin'i Jehovah, izany no tadiaviko, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny, fa hanafinay ao an-trano fiarofana ny fahoriana izy, ampihery ahy ao amin'ny fiherena ao andainy izy, anadatra ahy eny ambony vatolampy izy, koa dia hisanatra ambony fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka anatitra fanatitra riobina ao andainy aho, ihina sy ankalaza Jehovah aho. Amen. Amin'ny vavaka fiderana sy fisaorana an'Andriamanitra isika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo mpamonjy anay ianao. Mideranao izahay noho ny soa rehetra nomenao anay. Dia izay fantatray sy izay tsy tsaroanay velively nefa hivelomanay isanandro. Misaotra anao izahay fanangoninao eto amin'izao tempolinao masina izao, hiaona aminao, hiaino sy handray ny teny fiainana izay atolotra ao anay. Tompo Andriamanitra io, efa nampanantenanay ianao, fa tsy hiverina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavita ny nandrahanao azy. Koa ankehitriny Tompo, tanterao ny asa nandrahanao azy, mba ahatonga anay handray ny fahafenoan'i Kristy sy ny fifaliany. Hoderainay sy ankalazainay mandrakizay ane ny anaranao, no ny asanao sy ny voninahitrao. Ankehitriny dia mangataka ny fanainao masina izahay, ampifantoka anay tanteraka aminao Andriamanitra, mandritra izao fanompom-pivavahana izao. Raiso sy ankasitrao Tompo, izay rehetra tanterahinay eto, fa ataonay ho voninahitra ny anaranao rery ihany izany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana.
ry havana malala enoy amin'ny fanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no Andriamanitra tsy toa, mandeha eo anatrehako, mandehana eo anatrehako ka aoka ho tsy misy tsiny ianao, fa izao hanao ny fanekeko ho amiko sy ho aminao ary hahamaro anao indrindra. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalana Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ataontsika ny hira fa 7:570 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Havana malala tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka anatona ny Tompo iaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika ka anaraka ho ampontsika izao tonombavaka izao. Ivavaka isika. Indrisy Tompo, Andriamanitra lehibe sy mahatahotra ianao, mitandrina ny fanekena sy ny famindramponao amin'izay toanao sy mitandrina ny didinao. Efa nanota izahay sady nanao meloka ary nanao ratsy sy niodina teo anatrehanao. Eny, efa niala tamin'ny didinao sy ny fitsipikao izahay, ary tsy noenoinay ny mpaminany mpanomponao izay niteny tamin'ny anaranao taminay. Anao ny fahamarinana Tompo, fa anay kosa ny fangay aizana. Efa nanota taminao izahay, anao kosa ny famindrampo sy ny famelan-keloka, satria efa niodina taminao izahay ka tsy niaino ny feon'ny Tompo Andriamanitra mba handeha araka ny lalanao izay nasainao napetraky ny mpanomponao ho tanterahinay teo anoloanay. Tompo, mifona aminao izahay araka ny fahamarinanao rehetra. Aoka re ionina aminay ny fahatezeranao. Fa ankehitriny Andriamanitra, enoy ny fivavakay sy ny fifonanay, ary ampamirapirato aminay ny tavanao. Tompo, mamindra fo aminay ary mamela ny elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo lay mpamindra fo, no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ataontsika ny hira fa 770 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Teu
havana malala raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny famelan-keloka omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, izao ho rainy ary izy ho zanako, raha manao izay meloka izy dia hanariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapoky ny zanak'olombelona, nefa ny famindram-poko tsy mba hiala aminy tahaka ny nanesorako izany tamin'ny Saoly izay nesoriko teo alohanao. Amen. Voavela ny elokareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sy voasarona amin'ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy anjioka eloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahy. Amen. Ataontsika ny hira fahaenina sy dimanjato ny andinin'ny fahatelo. Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika na ny fanekempinoana laharana voalohany. N'Andriamanitra raisy tonga mahatratra sy ny tany ao, ary mino Jesosy Kristy zanak'iray tonga natombotsika, izay nitovitoroana tamin'ny fanay masina, nateraka Maria Virginy, nijarona napaka Pilato, nomboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niaraka ao any an-danitra, nipetraka eo avan'Andriamanitra raisy tonga, avy any aviany tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanay masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana olona masina, ny famelan-keloko, fitsanganana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny filazana ny raharahan'ny fiangonana isika riavana. Ho aminareo anie riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny raharaha izay ampitaina amintsika amin'izao alady ny sampana tanora kristiana manerana ny sahany FJKM izao dia mahakasika ny dinidinika momba ny fiaonam-be nasionaly fa aorian'izay dia ambara amintsika ny afatra amin'izao alady nasionaly izao. Araka nefa naparitaka tany amin'ny synodam-paritany rehetra manerana ny sahany FJKM dia hanatanteraka ny fiaonam-be 10 ny sampana tanora kristiana amin'ny taona 2024 ity. Ny daty dia ny 1 hatramin'ny 5 ny volana Aogositra taona 2024. Ny toerana dia any Antsirabe ary ny toerana izay anatanterahana ny fiaonam-be dia ao amin'ny lycée André Resampa ao Antsirabe. Hisy ny badge izay raisina amin'ny vidiny 3,000 ariary isan'olona. Ho an'izay mila trano kosa dia
hisy trano izay omaniny ny komitiny fandraisana fiaonam-be any an-toerana amin'ny ofany 2,000 ariary isan'andro isan'olona. Entanina isika mba hisoratra anarana mialoha ahafahana mamandrika izany trano izany. Ho an'ny fifaninanana kosa dia efa nifarana ny fisoratana anarana mahakasika izany. Mandritra ny fanokafana ny fiaonam-be amin'ny 1 ny volana Aogositra 2022 dia ny fanamiana nasionaly no iombonantsika rehetra, izany hoe lobaka fotsy ambony, pataloha mainty ho an'ny lehilahy, zipo mainty ho an'ny vehivavy ary kravaty misy logo STK anaovana miaraka amin'izay. Mandritra ny fanompoam-pivavahana famaranana kosa sady hanokafana ny jobily fa 50 taona ny sampana tanora kristiana FJKM dia t-shirt STK no anaovantsika rehetra ho fiombonana, izay azontsika jifaina amin'ny vidiny 2,2 ariary. Izay no mahakasika ny fiaonam-be nasionaly. Toy izao kosa ry havana ny afatra amin'izao alahady ny sampana tanora kristiana manerana ny sahany FJKM izao. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy tompontsika lay zokin'ny tanora. Amen. Ny birao sy ny tonian'ny sampana tanora kristiana Foibe dia mamangy sy miarahaba ny mpikambana eo anivon'ny STK isan'ambaratonga maneran-tany mahatratra izao alahady natokana ho antsika izao. Ny fanahin'Andriamanitra nie hiaro hatrany ny finoantsika ka ho tonga fianarana ho an'ny mino ny tanora kristiana rehetra amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Tahaka ny fanao isa-taona dia fotoana izay hitondranam-bavaka ny sampana sy ny asa rehetra tanterahantsika ity alahady anio ity. Koa mba ahafahana miombona tanteraka amin'izany dia aoka ho ao an-tsaintsika mandrakariva ny soratra masina izay mitarika antsika ho amin'ny fikatsahana izay ampandroso manao hoe raha fatra-paniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Ho fiombonana amin'ny fanatanterahana ny asantsika eo anivon'ny STK ary dia entanina isika hanao zava-dehibe ny fijoroana amin'ny finoana ny Jesosy ho an'ny mpamonjy antsika, ka tsy ho voareborebo ny fampianaran-diso samihafa izay mielipatrana amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao. Isika tanora tokoa mantsy no kendreny amin'izany, koa toero izy ka miorena tsara amin'ny finoana ianareo. Amporosihana araka izany isika hazoto amin'ny fiaraha-mandinika ny soratra masina sy ny fitaizam-panahy samihafa. Ankoatra izay dia tsara ny mampafantatra antsika ny amin'ny fiaonam-be nasionaly 10 izay atao any Antsirabe ny 1 hatramin'ny 15 Aogositra 2022 ho avy izao. Hisy ireo fampianarana samihafa sy ny fifaninanana ara-tsoratra masina, ara-panatanjahantena ary ara-kolotsaina amin'izany. Aoka isika samy hiomana sy hitondram-bavaka izany fotoana izany. Ao anatin'ny taom-panavaozana ihany koa isika eo anivon'ny FJKM manontolo ankehitriny, koa arabaina ireo fitandremana sy ny synodam-paritany izay efa nahatanteraka izany. Hiavao hatrany anie isika amin'ny maha-fiangonana no havaozana antsika, koa mampahery ireo tompon'andraikitra vaovao rehetra amin'ny andraikitra izay nifidianan'ny tompo anareo sady manantena vokatra amintsika izy araka ny soratra masina hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izao nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba haretany vokatrareo. Mamarana ny fanavaozana eto anivon'ny STK ny zaikabe izay ho tanterahana ny 20 sy 17 volana Aogositra 2022 any Antsirabe. Ao anatin'izany no hanavaozana ireo tompon'andraikitra hitondra indray eo anivon'ny sampana tanora kristiana Foibe. Mandritra izany ihany koa no handinihana ny asa fanabeazana sy ny fitaizana sahazan'ny tanora amin'ny taom-piasana vaovao. Mivavaka isika ho amin'ny fahatanteran'izany rehetra izany. Mahakasika ny fanorenana ny fiangonana ny be matazana izay asa iombonantsika amin'ny FJKM manontolo
amin'ny famontosana ny filazantsara ny nosy Madagasikara dia efa eo ampamaranana ny fanorenana ny trano isika ary raha sitrapon'Andriamanitra dia hotokanana amin'ity taona ity izany. Koa ho fiarahantsika miombona dia entanina isika samy hanome anjara boriky ho famitana sy anolotra ireo fanaka ao anatiny toy ny latabatra masina, ny polipitra, ny fanatazan-drakitra, ny dabilio. Azontsika atao ny miantso ny birao sy ny tony na manantona mivantana ao amin'ny birao ny STK Foibe FJKM varavarana 120 ao amin'ny trano ifanomezan-jo Analakely. Andraisanareo dinidinika mahakasika izany. Etona ihany koa ravana dia manentana antsika rehetra isam-pitandremana hanohana trano ny asan'Andriamanitra izay tanterahantsika eo anivon'ny sampana tanora kristiana amin'ny alalan'ny rakitra izay atao amin'ity alahady ity araka izay fandaminana eo anivon'ny fitandremana. Eto ampamaranana ary dia mampaherantsika tanora sy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra izay manoloana ny rotoroto sy ny fahasarotana ary ny zava-misy izay iainantsika ankehitriny. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesoa. Amen. Amin'ny anaran'ny biraon'ny sampana tanora kristiana. Ataontsika ny hira fa 2:20 ao amin'ny firana fanampiny. Mitsangana isika riavana lolotra ny rakitra. Iombona amin'ny vavaka isika. Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao anay dia ny fitahiana izay atobakao eo amin'ny fiainanay. Misaotra anao izahay tompo satria mbola afaka manolotra izay nomenao anay indray ho fampandrosoana ny asanao.
de raisy tompo izay rehetra atolotray anao anio mba ho fanatanterahana ny asa izay efa nanirahanao anay. De manavao ihany koa izay tompo ny fanoloran-tenanay ho anao Andriamanitra. De amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny anomboana izany dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Hivavaka isika. Tonga ny fotoana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa miantso ankizy tanora ianao, anatona anao, hanovo fahalalana tsara avy amin'ny teninao, mitenena Jesoa araka ny fombanao, fa vorona iaino izay zandrinao. Amen. Petraka ianareo. Ny Isaia 40:20, ny 10 tapany voalohany ihany rakizy no andraisantsika fampaherezana sy andraisantsika lesona amin'ity anio ity. Isaia 40:20, ny 10 tapany voalohany ihany. Toy izao mivakin'izany teny zany amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: aza matahotra ianao fa momba anao ao, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Amen. Tany amin'ny tanàna kely anankiray tany Nindratany, tany mbola lavitry ny fandrosoana, nisy nanao tafika masina, ary de nisy tanora anankiray resy lahatra n'izany tafika masina zany ka nandray an Jesosy ho tompo-mpamonjy azy. Io tanàna io nefa rakizy fady fivavahana. Koa satria fady fivavahana izy, voarokany ray aman-dreny lehibe tao an-tanàna, mpitazona amin'ny fomban-drazana tao an-tanàna ity tovolahy tanora ity. Rehefa voaroka izy, tapa-kevitra hiala tao an-tanàna. Rehefa tapa-kevitra hiala tao an-tanàna izy de nandeha nanaraka moro-pasika, satria ny amoron-dranomasina moa le tanàna. Rehefa nandeha namakivaky moro-pasika izy, satria izy efa nampianary l'evangelistra ny vavaka tsara, ny vavaka izy teny an-dalana. Jesoa efa natolotra anao amin'ny tenako, aza mahafoy ahy ianao. Teny an-dalana, rehefa namakivaky tora-pasika, ny andro mahamay, ny tena reraka, sakafo tsy nisy, reraka izy. Nierika izy nijery lalana efa vitany, indro ny dia tongo ny tazany amin'le tora-pasika mangiry-potsy. Nandeha izy de naveriny any tonom-bavaka Jesoa, reraka, aza mandaona mahafoy ahy ianao. Na tsy ary nahazo hery lay tovolahy, ary na tsy ary toa tsy mandeha izany izy. Rehefa nandeha elaela izy de nierika, nijery le dia tongony, indro fa lasa dia tongotra anankiroa teny an-dalana, de gaga izy, de nivavaka izy hoe: Jesoa, tsapako fa eto anilako ianao, miara-dalana amiko. Fa rehefa nandeha elaela indreraka izy de nierika indray izy nijery ny dia tongony, dia tongotra iray sisany teny. Izy nefa na tsy aro tsy reraka toy ny tsy mandeha, de mipitsika tao am-pony Jesoa hoe: eto atratrako ianao, ry zanako. Notrotroiny Jesoa izy. Lesona laisitsika amin'izany de zao: tsarovy ry zandriny Jesoa, fa milala tsarotra lalovanao amin'ny zava-manahirana anao rehefa mahatoko ny tenin'Andriamanitra ianao ka miantso an Jesoa. Satria Jesoa le miteny amintsika manao hoe: antsoy aho de ho valiko ianao, ka nehoako zava-dehibe sarim-patarina mbola tsy fantatrao. Amin'ny fotoana lalovanao zava-manahirana mety mahaviarevitra anao, mivavah. Antsoa Jesoa lay zokiny ankizy sy tiany tanora, fa miaino ny fivavakao izy, sady mamaly ny vavakao, ary mandray antanana ny fiainanao. Tsarofy fa rehefa mazoto mivavaka tsika, rehefa mazoto mifandray amin'ny Jesoa tsika, miara mandeha amintsika mandrakariva izy. Izy nefa nandray andraikitra voalohany andeha hiaraka amintsika. Fa ankehitriny loha hevitra de mbanjintsika manao hoe ahoana moa? Antsoy ny tompoko ianao zany mba hiara mandeha aminy, fa ny tompontsika efa manao dingana voalohany mandrakariva hiara mandeha amintsika. Hivavaka isika.
misaotranao zay Jesoa fa nandray lesona avy amin'ny teninao indray indraindray tokoa nge zay de mierikeriky indraindray nge zay de matahotra fa an'io de nanome toky anay ny teninao fa miara mandeha aminay ianao tsy mandaho anay ianao tsy mahafoy anay ianao avaozinay mifanolora-tena anompo anao Jesoa raiso ny fahatanoranay ny fahazazanay fa hoentinay manome voninahitra ny anaranao amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay ny vavakay amen. Mialohan'ny hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra hitarika antsika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny soratra masina dia ataontsika ny hira 500 ny andininy voalohany. Raha ivavaka tsika tompoko Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra ny an-danitra misaotranao zahay no ity fotoana androany ity ahafahanay tanora kristianina indray miombona amin'izao fanompompo ivavahana izao misaotranao zahay Andriamanitra satria tsara ianao sady mpanao ny tsara omenao anay tanora anao indray androany ny teny ho fanilo ny tongotray sy ho fahazavany lalanay de miteneny anao Andriamanitra rainay fa vonina ny haino anao ireto tanoranao ireto ataovy latsapaka ty anatinay tompo ny teninao zay hotoriana aminay amin'ity androandroany ity mba hoentinay amakivakinay ny fiainanay amahatanoranay de amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany amen. Iaraka amaky ny soratra masina tsika riavana izany de hitantsika amin'ny tantara voalohany toko 7:10 raisiny amin'ny andiny voalohany atsahatra amin'ny 4:10 tantara voalohany toko 7:10 ny andiny voalohany hatramin'ny 4:10 rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesoa. Ary Davida nipetraka tao an-tranony dia nanao tamina tanam-paminany hoe akory izato izao mitoetra ao amin'ny trano Sedera nefa ny fiaran'ny fanekeny Jehova kosa mitoetra ao anatilay. Ary hoy natana tamin'i Davida ataovy izay rehetra ao am-ponao fa Andriamanitra no mombanao. Nefa tamin'ny aliny ihany dia tonga tamin'ny antana ny tenin'Andriamanitra nanao hoe andeha lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe izao no lazain'i Jehova tsy ianao no anao trano itoerako fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny tondrako ny Israely niakatra ka nandraka androany fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Ary tamin'izay rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny Israely mo nisy nitenenako akory va ny mpitsara Israely izay notendreko ho mpiandry ny oloko ka nanaovako hoe nahoana no tsy nanao trano Sedera ho ahy ianareo koa lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro izao no nakanao tany an-tsaha dia avy tamin'ny andrasanao ondry mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary mombanao tamin'izay rehetra nalehanao aho ka naringako tsy ho eo anoloanao ny fahavalinao rehetra ary omeko anarana tahaka ny anaran'izay lehibe tambonin'ny tany ianao ary fidy tany ho an'i Israely oloko aho sady amponina azy ka dia andro fahizay amin'ny fonenana izy ka tsy anana iahy intsony ary ny zanaky ny faharatsiana tsy ampahory azy intsony tahaka ny tany aloha sy tahaka ny hatramin'ny andro nanendreko mpitsara ho mpifeny Israely oloko. Ary ahetriko avokoa ny fahavalinao rehetra ary ambarako aminao koa fa Jehova anome taranaka anao. Ary rehefa tapitra ny andronao ka lasa any amin'ny razanao ianao dia atsangako ny zanakao anankiray mandimby anao sy izay isan'ny terakao ary ampitoeriko ny fanjakany dia io no anao trano ho ahy. Ary izao kosa ampitoetra ny seza fiandrianany ho mandrakizay. Izao ho rainy ary izy ho zanako
ary tsy hanaisitra ny famindram-poko aminy aho tahaka ny nanesorako izany tamin'ny ilay no diasanao fa ampitoeriko ao an-tranonao sy ao amin'ny fanjakako mandrakizay izy ary ampitoerina mandrakizay ny seza fiandrianany. Hotoizantsika ny famakinany teny avy eo amin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka. Filazantsara araka ny Luka toko fahaenina raisina amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Filazantsara araka ny Luka toko fahaenina raisina amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niara-nidina tamin'ireo dia nijanona teo an-kamerenana izy sy ny mpianany maro mbany ny vahoaka betsaka avy tany Jodia rehetra sy Jerosalema ary avy tany amoron-dranomasina any Tiro sy Sidona izay tonga mba hiaino azy hositraniny amin'ny aretiny. Ary izay nampahorian'ny fanahy maloto dia nositraniny. Ary ny vahoaka rehetra nitady hanindry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary Jesosy dia nanompo ny maso ny tamin'ny mpianany ka nanao hoe: sambatra ianareo malahelo fa anareo ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianareo noana ankehitriny fa hovokisana ianareo. Sambatra ianareo mitomany ankehitriny fa iome ianareo. Sambatra ianareo raha halan'ny olona ka riny sy aratsiny ary lavy ny toy ny zavatra azy rehetra ny anaranareo noho ny amin'ny zanak'olona. Mifalia ianareo amin'izany andro izany ka mibita fa indro lehibe ny valim-potsianareo any an-danitra fa izany nataony ny razany tamin'ny mpaminany. Fa lozanareo izay manan-karena kosa fa efa azonareo izay nahafapoanareo. Lozanareo izay voky ankehitriny fa mbola honoana ianareo. Lozanareo izay miome ankehitriny fa mbola hory sy hitomany ianareo. Lozanareo raha milaza soanareo ny olona rehetra fa izany nataony ny razany tamin'ny mpaminany sandoka. Amen. Koritianina voalohany toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 12 no amaranantsika ny famakina ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy niny foana ianareo. Fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia vao tamin'ny 12 lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy. Ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoby izy dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary faran'izy rehetra izao izay toy ny tsy tonga volana aza dia ambany isehony koa. Fa izao dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no natao izao aho ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara niasa tamiko. Koa na izao na ry zareo dia araka izany no fitorianay ary araka izany koa ny ninonareo. Amen. Ray masino Manasinanay fahamarinana, itenao fahamarinana. Amen. Hiara-mitsangana isika ry havana ka ataontsika ny hira fa 720 ho fitsenantsika ny afatry ny Tompo izay hoentin'ny mpanompony. Mipetraka ianareo ry havana ho ampitombona ho aminareo nde ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha izy sy Jesosy Kristy tompontsika
amen. Ny tenin'Andriamanitra zay hakana afatra amin'izao alahady zay itsotronam-bavaka ny sampana tanora kristianina manerana ny sany FJKM izao riavana dia ny epistily nosoratan'ny Paoly apôstôly ho an'ny Koritianina voalohany toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 2:10. Koritianina voalohany toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 2:10. Nandalo zavatsarotra trany Paoly apôstôly tamin'ny fitoriana ny filazantsara fahatsaro ny mandrakariva riavana fa tena niaradi tamin'ny Andriamanitra, ary izany indrindra no nampiavaka ny Paoly apôstôly eo amin'ny fitoriana ny filazantsara, lay fanetretena zay nanana ny Paoly apôstôly raha nanatanteraka ny asan'Andriamanitra. Miavaka Paoly apôstôly tamin'ny asa rehetra zay nataony, satria raha mita amin'ireo apôstôly izy dia hitatsika tsara ary hita taratra ao anatin'ireo epistily marobe zay nosoratany fa tena natanteraka ny fitoriana ny filazantsara izy. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny votoatin'ny epistily zay nosoratany, satria raha mamaky tsara sika ireo epistily marobe zay nosoratany Paoly apôstôly dia ahitana taratra mandrakariva, fampianarana, fananarana, ary eo ihany koa ny hoe fampaherezana fitaomana ny olona ho ao amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zany tamin'izany fotoana zany, satria nambarany Paoly apôstôly tsara ato anatin'ny tia Koritianina voalohany toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10 ity hoe izaho dia ambany indrindra amin'ireo apôstôly ka tsy mendrika ny atao hoe apôstôly. Zany no tarafina mandrakariva rehefa manao ny asan'Andriamanitra, rehefa mitory ny filazantsara, rehefa mitona ny olona andray an' Jesosy Kristy. Mifandray amin'izany indrindra ity perikopa zay hakana afatra amin'izao alahady zay natokana hitrotronam-bavaka ny sampana tanora kristianina manerana ny sany FJKM izao, dia nofidina manokana izany Koritianina voalohany toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 2:10 izantsy. Afatra roa riavana noraisina avy amin'izany perikopa izany ka omena ny lohateny hoe ny filazantsara izay toriana, ny filazantsara izay toriana voalohany Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Hitatsika tsara zany eo amin'ny andininy 7 ao anatin'ny tia Koritianina voalohany toko 5:10 ity. Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Fampianarana lehibe zay ataon'ny Paoly apôstôly zany ato anatin'ny epistily zay nosoratany, ary tsara ho fantatsika fa fototry ny finoana kristianina mihitsy izany hoe Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty zany. Fototry ny finoana zany. Fa inona moa no hevitra hoe Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana? Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena atsika, nitondra ny fahotatsika, nanadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Izany hoe raha hitokony sika zany no maty teo amin'ny hazo fijaliana satria sika olombelona ny mpanota,
de ny ekeny Jesosy Kristy no faty teo amin'ny hazo fijaliana hitondra izay fahotantsika zany, manaporofo zany ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Ary zany no mahatonga ny Paoly apôstôly miavaka mihitsy amin'izany hoe fitoriana ny filazantsara zany, ary sa izy ny teny ary ny rehare mihitsy Paoly apôstôly hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehare afa-tsy sy ny azo fijaliany Jesosy Kristy, ny rehare any zany hoe ny azo fijaliany Jesosy Kristy lay na ny ekeny ho faty mitondra ny fahotantsika, fototry ny famonjeny zany. Ary zany no hitaomanantsika mandrakariva hoe tena zava-dehibe ny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainatsika falaizana ny lahatokana ny rany ary nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Io ny fototry ny famonjentsika. Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, nitsangana tamin'ny maty, niala teo amin'ny toeram-pahafatesana ary velona. Zany manaporofo mandrakariva fa velona ny Andriamanitra zay tompontsika. De jereo tsara ny anaporofonana zany nisy eo tamin'ny Kefasy izy, nisy eo tamin'ny Jakoby izy, nisy eo tamin'ireo mpianatra 12 lahy izy, ary nisy eo tamin'ny Paoly apôstôly, niona tamin'ny Paoly apôstôly. Zany rehetrarehetra zany no manaporofo fa velona ny Andriamanitra zay tompontsika. Izany hoe nandresy ny fahavalo ary nanome fiainana ho atsika. Zay le filazantsara zay toritsika zany, de mitory ny famonjen'Andriamanitra ary manambara ny fitiavan'Andriamanitra sy mampahatsia fa velona ny Andriamanitra zay tompontsika. Zany ry havana no hitaomanantsika mandrakariva hoe fototry ny finoantsika mihitsy. Izany ambarany Paoly apôstôly, fampianarany ambarany zany ato amin'ity Korintianina 1:5 ty. Fototry ny finoana kristianina zany hoe Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, maty hamonjy atsika ary velona manome fiainana ho atsika. Zany no andrahanantsika kristianina, irantsika ry havana. Andeha hitory zany filazantsara ny famonjeny zany, irantsika andeha hitory zany fitiavan'Andriamanitra zany, irantsika anambara amin'ny olona rehetra fa velona ny Andriamanitra zay tompontsika ary manome fiainana atsika isan'andro isan'andro. Ampaherezintsika ry fiangonana malala amin'izao vanim-potoana iainantsika zao. Torio ny filazantsara, efa nandray an'ny tompo ianao, efa niona tamin'ny tompo ianao, efa nanolo tena ho an'ny tompo ianao. Torio zany filazantsara ny famonjen'Andriamanitra izany, mba ho fantatry ny olona rehetra. Ary masahi mijoro vavolombelony Jesosy Kristy, masahi mijoro amin'ny finoana fa ny Andriamanitra zay tompontsika de Andriamanitra velona manome fiainana ho atsika isan'andro isan'andro. Zava-dehibe ny ahafantaratsika izany, ahafahantsika manambara amin'ny hafa, ahafahantsika mitona ny hafa, mba ho fantatra izy ireo fa Andriamanitra de tia ny olona rehetra. Zany no mahatonga n'Andriamanitra naniraka ny zanany ary ny teny zay tena haitsika tsenjery tsara de nambara hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsisy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay nomen'Andriamanitra atsika satria velona ny Andriamanitra zay tompontsika. Faharoa ry havana ato amin'ny tenin'Andriamanitra zay akana afatra, Korintianina 1:5-1:1 ny filazantsara izay toriana. Faharoa de fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra.
fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra naseho an'ny Paoly apôstôly tsara fa izy de nanana fahalemena ary nasehony zany za ozy izy de manana fahalemena ary za zay nanendrika ny fiangonana tsy mendriko ny apôstôly kory kanefa lay fahasoavan'Andriamanitra no nitoetra tato anatiko ary niara ny asa tamiko zay hoe fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ny herin'ny tenany na ny fahaizany na ny fahalalany no nentiny nitory ny filazantsara fa tsarony mandrakariva hoe teo ny fahasoavan'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra maimaim-pona ka nahafany nanatanteraka ny fitoriana ny filazantsara tsy zay ihany no tiany Paoly apôstôly ambara fa teo ihany koa hoe Andriamanitra ny loharano ny fahasoavana ary zay fahasoavan'Andriamanitra zay no iainatsika sy velomatsika isan'andro omen'Andriamanitra maimaim-pona zany mahatonga ny Paoly apôstôly zareo tsara fiarabana apôstôlika fiarabana ny fiangonana fa ahoana ny tenin'ny Paoly apôstôly ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadana Andriamanitra loharano ny fahasoavana zay omena maimaim-pona isan'andro ary zay nitsarony Paoly apôstôly teo am-panatanterana ny asan'Andriamanitra hoe tena ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa nitoetra tao anatiny ka ahafahany nanatanteraka ny asan'Andriamanitra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara de zany ry havana no hitomana atsika mandrakariva aza mijery ny hafa jereo ny tenanao dinio ny tenanao amin'ny asa zay andrahan'ny tompanao ary misoran'Andriamanitra rehefa mbola omen'Andriamanitra hery tanjaka fahasalamana fa fahasoavana maimaim-pona zany ahafana manatanteraka ny fitoriana ny filazantsara de amafisiny Paoly apôstôly zany teny zany ampy anao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterana ny fahalemena zany ny teniny Paoly apôstôly mampahery atsika ry havana amin'ny alalany zany tenin'Andriamanitra izany todika amitsika fiangonana manontolo tena saribitsy izany fahasoavana omen'Andriamanitra maimaim-pona izany isan'andro io no hery hoentsika miasa io ny hery hoentsika mitory ny filazantsara io ny ahafahantsika mijoro vavolombelona ny amin'ny finoana ny Jesosy Kristy ny amin'ny finoanan'Andriamanitra ankehitriny ry havana ry fiangonana malala ry sampana tanora kristianina mitodika aminareo andrindra am'izao hoe alahady zay natokana hitrotrona-bavaka ny sampana tanora kristianina manerana ny sahany FJKM izao ny fidy ny loha hevitra ao anatin'ny atao hoe fionam-be estika miorina tsara miazakazaka ho an'ny filazantsara aoka zany isika sampana tanora kristianina tena hijoro tsara amin'ny finoana ahatsiaro zany fahasoavan'Andriamanitra omeny maimaim-pona izany ka ahafahantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra aoka tsika isa hijoro hitory ny filazantsara araroty ny fatanranao manolora tena ho an'ny tompo ataovy mafionana ny finoana ao anatinao ahafahanao mijoro manatanteraka ny asan'Andriamanitra ary mampahery atsika fiangonana manontolo taom-panavaozana ity taona ity de samy mandiny tena isika ao anatin'izany fanatanterana ny asan'Andriamanitra izany mahatsiaro tokoa venao fa tena ny fahasoavan'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao hero anao entinao manatanteraka ny asan'Andriamanitra zany no andrany tompo atsika ry havana
zay lay filazantsara zay toriana torio amin'ny hafa zany mba ho fantany mandrakariva tao amin'ny hafa mba iorina tsara tao amin'ny hafa mba hanatona an'Andriamanitra io mpiainana amin'Andriamanitra mba hatsiaro fa ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa no mitoetra ao anatiny isan'andro ampaherezantsika ry havana ho amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra ary zany nahatonga ny Paoly apôstôly hoe tsy ny heriny tsy ny tanjany netiny nahatanteraka ny asan'Andriamanitra fa ilay fahasoavan'Andriamanitra zay nomen'Andriamanitra azy maimaim-poana de tao amintsika ry havana enganezany tenin'Andriamanitra izany mba hitoetra ao anatsika mba hoe tsika indray manavao ny fanolorantena mba hoe tsika indray mandiny tena ahafahatsika mitory ny filazantsara de torio ny filazantsara Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty torio ny filazantsara ampahafantariny olona fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahatsika manatanteraka ny azakazaka hitory ny filazantsara ho amin'ny olombelona rehetra de ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa ho amintsika rehetra anezany tenin'Andriamanitra izany amen.
iombona amin'ny vavaka ho fifangatana isika ry havana ivavaka isika. Andriamanitra rainay o, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo-pamonjy anay ianao. Misaotra anao izahay satria nomenao ny teninao izay nampianatra anay indray fa ny filazantsara izay toriana dia Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty, ilay fototry ny finoanay kristianina ary fototry ny famonjenanay. Jesosy Kristy ilay nandresy ny fahafatesana ary dia mampandresy anay ihany koa ka manome anay ny fiainana. Misaotra anao izahay tompony amin'ny teninao izay mampianatra anay mandrakariva fa ny fahasoavanao tokoa no mbola mahatoy izao anay tsirairay avy. Ny fahasoavanao Jesosy dia hivelomanay isan'andro ary mitaona anay handeha amin'ny herinao Andriamanitra fa tsy sanatria ka handeha amin'ny fahaizanay na ny herinay na ny fahalalanay izahay raha manatanteraka ny asanao. Mangataka ny fanainao masina ry izahay Jesosy, ampitoetra mandrakariva izany teninao izany ety anatinay mba ahafahanay mijoro vavolombelonao amin'izay rehetra ataonay, indrindra ny amin'ny fitoriana ny filazantsaranao, ka mba ahatonga anay ho tanora kristianina miorina tsara miazakazaka ho amin'ny filazantsara. Ankehitriny izahay tompo dia mangataka aminao ny amin'ny izao fitrotronam-bavaka ny sampana tanora kristianina FJKM izao. Mangataka aminao izahay tompo an'ireo tompon'andraikitra, ianao no anolo-tsaina mandrakariva, ianao no anome hery. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny fanomanana ny fiaonam-be nasionaly izay ho tanterahina any Antsirabe. Ianao tompo no anolo-tsaina mandrakariva ireo komity izay mikarakara izany fiaonam-be nasionaly izany. Apetraka eo am-pelantananao Jesosy izay rehetra kasaina ao anatin'izany fiaonam-be izany. Ianao tompo no andamina, ianao no andrindra izany fikasana rehetra izany. Apetraka ifenao am-pelantananao ihany koa Jesosy ny asa izay mbola miandry ny sampana tanora kristianina, ao ny fananganana ny fiangonana ny be mahatazana. Ianao Jesosy no anafiery mandrakariva, androtsaka ny fahasoavana sy ny fitahiana, ahafana manatanteraka izany asanao izany ho voninahitry ny anaranao. Mitondram-bavaka izay Jesosy ankehitriny ho an'ny foibe FJKM. Ianao Jesosy no homba ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany hatrany amin'ny filoha izany, ireo birao mpiandraikitra foibe ary ireo mpiandraikitra foibe. Ianao tompo no homba azy ireo mandrakariva amin'ny fanatanterahana ny adidy sy andraikitra lehibe izay miandry azy ireo. Dia ianao tompo no hitantana izao fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izao, ka ampahery mandrakariva ny kristianina rehetra manoloana izao fiainana izay atrehanay ankehitriny izao. Dia matoky sy mino izahay Jesosy fa ianao no efa miara-dalana aminay, tsy mahafoy anay na mahasaraka anay. Dia ianao tompo no angatahanay ny hery mandrakariva mba ahafahanay manatanteraka ny asanao, indrindra ny fitoriana ny filazantsaranao amin'ity nosindrazanay ity. Mitondram-bavaka izay Jesosy ankehitriny ho an'ireo izay marary, ianao tompo no anasitrana. Mitondram-bavaka izay ho an'ity firenena ity, ianao Jesosy no amindra fo amin'ireo mpitondra anay, ianao no anolo-tsaina azy ireo ka mba ahatonga azy ireo hitondra ity firenena ity amin'ny fahatahorana anao Andriamanitra. Dia tolory-saina mandrakariva izy ireo tompo ho fampandrosoana ity nosindrazanay ity ao anatin'ny fahamarinana sy ny fahatahorana anao Andriamanitra. Izany tompo no vavaka sandratra eto anatrehanao. Raha misy tompo tsy voatononay kanefa fantatrao fa mahasoa anay, dia tanterao araka ny haben'ny fahasoavanao, ary ao ka tompo tsy ny sitraponay no atao fa ny sitraponao irery ihany. Dia tianay sy maminay Jesosy ny mampiombona izao vavaka izao amin'ilay vavaka tsara indrindra efa nampianarinao mpianatra ao fahiny manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaky ny an-danitra. Mihoanay ny anasaza ao anay, ary mamerany eloka tahaka ny anay izay mety taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fahampana, fa
vatana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fotoana izao isika riavana ka mialohan'ny tsodrano izay hoentin'ny mpitandrina amintsika dia ataontsika ny hira fa 3:700 ny 9 sy ny 4 iara-mitsangana isika. raiso amin'ny finoana sy fanantenana ry ava malala ny tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary ho tanteraka ho aminareo rehetra ane izany. Tsy mba havelany angozozo ane ny tongotrao, tsy ho rendrehana ane ny mpiaro anao, indro tsy matorona rendrena ny mpiaro ny Israely. Jehova no mpiaro anao, Jehova ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehova iaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanahinao izy. Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Mipetraka ianareo ry havana, dia iombina amin'ny vavaka mangina isika rehetra. Ho an'Andriamanitra irery mivoninahitra amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Isaorantsika ny tompo ry havana fa afaka niarany ombina isika tao anatin'izay fampofavana izay. Isaorantsika ihany koa izy fa nanafatra sika indray tamin'ity androany ity ny mba hitory ny filazantsara. Ina moa zany filazantsara zany dia Jesosy Kristy maty ary nitsangana tamin'ny maty ihany koa, ary indrindra fanehoana ny fahasoavan'Andriamanitra izay eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Izay ihany koa mamarina fandarana tamin'ity androany ity. Mame fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.